Andray anjara amin'ity fananana grand défi amin'ny voalohany volana mars ity ihany koa zareo avy eo amin'ny club ny 3FP. Ny 3FP izay anana pikatroka efatra ihany koa zany izay andray anjara amin'izay hetsika lehibe tanterana amin'ny voalohan'ny volana mars izay efa eo am-panomanana tanteraka ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Pikatroka miisa telo no iary ny voninahitry ny club 3FP amin'ny combat de défi taranja kickboxing atao hoe tsy mikianja mitafy Mahamasina ny ray marsa ho avy izao. Ao aloha ifaratina latsaky ny 20 kilao, iona amin'ny Miora avy eo amin'ny Espoir, naraka azy amin'ny Tsazalahy Jimmy latsaky ny 20 kilao, ifandona amin'ny Tahina amin'ny FKM ary farany Robera latsaky ny 70 kilao ikatroka amin'ny Julio Red Star. Mitomboka tokoa ny saison amin'ity 2014 ity mitanjo ny 3FP zany ezaka ny azo titre maromaro amin'ity taona ity zany voninahitry ny club zany. Maître iatrika ny combat de défi ny pikatroka telo menada aiza ho aiza ny fanomanana sy ny fahavononana? Fa vonona tsara zany reo amin'ny fanomanana dia manatin'io mihitsy zany ny préparation tamin'ity fa ezaka zany zay ananjera zany amin'io satria tamin'le combat le défi mana le teo aloha teo zany dia misy lesoka be zany izy dia amin'izay mila zavatra tena mazava be zany fandraisana dia tamo. Le tena ahoana ny vokatra? Aloha entsika mety anazy tsara vokatra sasa ahoana fa zay zany dia manomana tena mafy mihitsy amin'izao. Ankoatr'ireo katrokady telo ireo dia maro ihany koa ireo kalaza hiakatra amin'ny fotoana io, anisan'ny andrasan'ny maro amin'izany ny adin'ny Rababany sy Rasta. Manoloana io antsika gavana io ary dia efa nanoma tena fatratra ny club ny 3FP kickboxing, tanjon'ny mpanazatra sy ny filohan'ny club ity ny bata fandresena amin'ny refonana telo ireo. Tsy io combat de défi ihany anefa no omaniny ity club ity amin'izao fotoana izao fa ao ihany koa ny fanombohany ny fananana ho an'ny section Antananarivo renivohitra ny 7 ny volana marsa ho avy izao.